Niarantsika na lala sy niarantsika na eny moa fa dia nodimandry i Jean-Marie Le Pen ary ny malaza amin'izao fotoana izao moa dia simba ny fasana Jean-Marie Le Pen. Nisy nanimba ny fasana nilevenany Jean-Marie Le Pen ary niala mihitsy ny tanambokovoko toy ireny nodarohana mafy be ireny hoy ny fanazavany vinantony. Izy moa dia nodimandry tamin'ny 7 janoary lasa teo ary nalevina tamin'ny 21 janoary fa efa tonga teny antoerana kosa nanao ny fanadihadina ny mpitandro ny filaminana. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny tena hirisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra ary efa fantatranareo, azadino ny abonné ny chaîne-natsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo, indrindra aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohan'ny tena hirisoantsika amin'ny ventin-dresaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne-natsika. Ireto loharanom-baovao be dia be izay hita tao amin'ny pejin'ny vaovaon'ny Kolo TV ireto moa dia zaraiko aminareo ato mba ho fanampiana ianareo rehetra izay mpanaraky ny zava-misy ianareo rehetra izay mpanara-baovao ihany koa. Ity anankiray ity moa dia komina Antanambao Mahatsara, distrikany Vatomandry. Tsy tontosa ny lanonana ofisialy fametrahana ny ben'ny tanàna noho ny fanoherana vahoaka ny voka-pifidianana ofisialy. Voromaro nanao fihetsikehtsehana teo anoloan'ny bureau-ny komina ireo vahoaka ary nilaza fa tsy hanaiky hatramin'ny farany ny fametrahana io ben'ny tanàna izay voalaza fa tsy voafidim-bahoaka io. Resy teo anatrehan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny kandida tsy miankina Rakotomanantsoa Joro rehefa nahazo ny vatiny maro anisa nandritra ny fifidianana kominaly farany teo. Kinanjo anefa dia nitsimbatika ny rasa ka lasa lany taorian'ny fitsarana ny kandida ny Irmara Manantsara Gabriel Fidele. Tsy tonga teny antoerana moa ity farany noho ny antony tsy fantatra raha toa ka efa mandeha kosa ny fifampiresahana eo amin'ny delegasion na notarian'ny lehibe ny distrikany Vatomandry sy ireo vahoaka any antoerana. Izany moa ny tany amin'iny komina Antanambao Mahatsara iny tsy aza moa izany fa distrikany Vatomandry ny resaka hoe tsy tontosa ny lanonana ofisialy fametrahana ny ben'ny tanàna noho ny fanoherany vahoaka ny voka-pifidianana ofisialy. Fanazanina tsy zany kosa dia araka izay efa voalaza teo moa efa nandeha ny fifampiresahana eo amin'ny delegasion na notarian'ny lehibe ny distrikany Vatomandry sy ny vahoaka any antoerana. Rehefa nolenazantsika moa ny mikasika aniny ndeha arisika hilaza an'ity manaraka ity ary. Araka izay nolazaiko tetsy taloha tereo moa dia loharanom-baovao be dia be izay hita tao amin'ny pejin'ny vaovaon'ny Kolo TV moa ity lazaintsika ity. Anankiray ity moa dia tany Ambovombe Androy, vaovao momba ireo mpanjono amanjatony tsy hita ary nokarohana rehefa niandriaka tao anatin'ny toetrandro ratsy. Raha araka ny vaovao izay navoakan'izy ireo moa dia avitra ireo mpanjono miisa 420 ary maratra ny 3 amin'ny izy ireo. 420 ny isan'ny lakana notadiavina, 420 ny lakana hita ary 5 ny lakana hita fa simba. Miisa 20 kosa ny lakana hita fa simba navela any anaty ranomasina. Fefika Aotaolanaro, Analampotsy, Andranongoa samy any amin'ny faritra Anosy izy ireo. Raha tamin'ny andro omaly izay nivohany ity vaovao ity moa dia voalaza fa efa misy ny fandefasana fiara haka sy hanatitra azy ireo any amin'ny fonenany any Androy. Ary ny farany izay tsy maintsy lazaina ihany koa araka nambarany ireo mpanjono dia tsy nasakana azy ireo tsy andriaka ny toetrandro ratsy noho ny fahasahiranana. Rehefa avy nilaza ny mikasika ny mpanjono iny moa isika dia ndeha ary ho lazaintsika kely ny zava-nisy tany Antanambao Mahatsara distrikany Vatomandry toy ny zavatra izay nolazaintsika tetsy aloha tetsy. Hamafisiko hatrany ary averimberiko matetika fa ity vaovao ity dia loharanom-baovao hita tao amin'ny pejin'ny vaovaon'ny Kolo TV koa dia zaraiko satria zontsika rehetra ny halalany zava-misy sy halala
mahalala ireo rehetra misongadina Antanambao Mahatsara distrikany Vatomandry tsy nahafapo ireo mpanao fihetsikehtsehana ny fihaonana tamin'ny lehiben'ny distrika ka niafara tamin'ny famantsihana ny varavarana ny bureau commune ny 9 ora lasa moa no nivoahany ity vaovao ity. Ary nandritran izany fihetsikehtsehana tany Antanambao Mahatsara distrikany Vatomandry izany dia noravany vahoaka ny lamphazo voaravaka volomboasary izay saika hanatanterahana ny lanonana fametrahana ny samboadiny ben'ny tanàna. Araka izany moa dia rava ny lanonana ary tsy hanaiky hatramin'ny farany hiakarany ben'ny tanàna ao amin'ny bureau commune ireo izay mpanao fihetsikehtsehana. Izany moa ny zavatra nisy tany Antanambao Mahatsara distrikany Vatomandry ny 9 ora lasa no nivoahany ity vaovao ity tao anatin'ny pejin'ny vaovaon'ny Koly TV ny resaka hoe tsy nahafapo ireo mpanao fihetsikehtsehana ny fihaonana tamin'ny lehiben'ny distrika ka niafara tamin'ny famantsihana ny bureau commune. Fa ity hafa izay ho lazaintsika ity moa dia fanehoan-kevitra izay nambaran'ny Rajerson Antoine naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny gazety Taitra Maraina ny filohan'ny Fivoy tsy iza moa izany fa Andriamatoa Rajerson Antoine. Tamin'izany fanehoan-kevitra izay nataony izany moa dia nilazany fa samy tsy misy fahombiazana no azon'ny mpitondra sy ny mpanohitra tao anatin' izay 19 taona izay. Ny mpitondra tsy navita nampandroso ary ny mpanohitra tsy navita naka fahefana. Ary mbola tao anatin' izany fanehoan-kevitra izay nataony Rajerson Antoine izany no nilazany hoe manoloana ny fihaonan'ny samy mpanohitra indray dia manahy i député Antoine fa soalany amin'ny vavabe sy ny fivoriana fotsiny ny fotoanan'ny mpanohitra kanefa tsy manana olona akory. Na izany aza nefa hoy solom-bavam-bahoaka Antoine dia tsy misy mahavita tena irery hoy izy ary efa betsaka no miantso ny Fivoy saingy mila fitandremana be satria misy ny manao koba ankelika ihany hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity Rajerson Antoine ity raha naneho izany fanehoan-kevitra izany. Ity sary ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity moa dia nataoko sary fanehoanany amin'izany fanehoan-kevitra izay nataony Antoine izany satria iaravantany vao miresaka mpanohitra moa dia tia sy ireo prositeny no tena ao an-tsainy be dia be ary indrindra ireo mpikambana ao anatin'ny firaisankina ka izany indrindra no antony nakako ity sary ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity mba hatao sary fanehoana. Ho faranantsika tanteraka moa ity video ity re tompoko vavy sy tompoko lahy ka ireto sary hitantsika ireto no hamaranantsika azy. Ireto sary hitantsika ireto moa dia any Mangindrano any amin'iny distrikany Bealanana iny no misy azy. Tsy aiza akory moa izany fa dia any amin'iny faritra Sofia iny. Toerana anisan'ny ambanivohitra izy ity kanefa afaka hanaovana fialan-tsasatra tanàna tena milamina sy mangina fa kanefa kosa dia tena tsara sy kanto. Raha sendra malalaka dia mba mandalove fa tena mahafinaritra izany Mangindrano izany ary mba ahitanao hoe ohatran'izao ny lalana mankany Bealanana ve misy lalana ohatran'ity ny eto a Madagasikara. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa hametra veloma izahay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.